amiko manao resaka pansement ataoko hoe mitsabotsabo ohatran'ny pansement maratritsika dia tsabotsaboana pansement ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao iaro any sy taky an'ilay famarinana sy ny rariny sy fahitsiana ve tsika sa manaika an'izay zavatra petatoko manitsakitsaka ny zoantsika sy ny lalàna misy ato amintsika tena vahoaka zay nona zany zay kanefa ndray rehefa tonga eto zay manjary misy polisy mandrahana anay voatefa-tsofiny nareo sa tado fatifaty fahatany tsy misalasala mihitsy izy mampiasa ny fitaovana rehetrarehetra ka rehefa tsy azony amin'ny ato dia siny amin'ny atsy dia avoakany amin'izay ny erim-pamoretana tazana amin'ny fiarahamonina ankehitriny fa ny fampiasana hery no valin'ny fangatahany vahoaka malagasy sy vahaolana hitan'ny fitondram-panjakana ahafahana mamareo olana ara-tsosialy mitranga eto Madagasikara. Ny herisetra ny manjaka eto amin'ity firenentsika ity amin'izao fotoana izao. Na inona fangatahana ataon'ny vahoaka madinika dia ny mpitandro ny filaminana miaraka amin'ny basy sy ny bomba mandatsa-dranomasy foana no tonga eny an-toerana. Maromaro ny tranga ahitana an'izany eto Madagasikara ka ohatra vitsivitsy izay hitantsika vao aingana amin'izany no ndeha ho resahana ato anatin'ity video androany ity. Voalohany, nisy ny resaka vary tany Toamasina, vary simba izay efa nidorana sy nalevina no nofongarin'ny mponina tao Toamasina vao tsy ela akory izay satria araky ny fanehoan-kevitr'ireo andian'olona teny an-toerana dia nony izy ireo ary aleo no mitsindroka toy izay angalatra. Efa maromaro no nihinana n'io vary simba io hiatrany ny fanehoan-kevitra noho ny fahasahiranana, noho ny fahantrana ary ny fiakaran'ny vidim-bary izay efa tsy zakany fa efa amin'ny vidiny saramba be bahoaka ntsony amin'izao fotoana izao. Ka izay no mahatonga azy ireo misafidy ny hitsindroka io vary efa simba io na dia efa nanao fanentanana manokana mahakasika an'izany aza ny filohan'ny OMC tao Toamasina. Manoloana izany anefa dia ny fandefasana polisy mpitandro ny filaminana no tonga teny an-toerana manao fandrahonana an'ireto olona izay te hisakafo ireto raha araky ny voalazan'ity vavolombelona iray ity. Eto dia mipetraka ny fanontaniana hoe tena ilaina herisetra ve izany zavatra izany? Tena izay tokoa ve no ahafahana mamaha io olana io? Tena eno zay hoe misy vary avy any am-poro arina atao anaty lavaka ray eto akaikin'ny balance dia izahay reto mba angady an'io vary io mba hohanina satria izay vahoaka nona tena vahoaka zay nona zany zay kanefa ndray rehefa tonga eto zay manjary misy polisy mandrahana anay voatefa-tsofiny nareo sa tado fatifaty fahatany zahay nona tompoko zay tsy hamaky mangazay fa izay aka an'le narina zay 4 mi zany zay dia disy ve zay raha mba aka an'izay tompoko fantatray fa tsy akarary an'io zavatra efa nisy nazo ny namanay ary nosasaina tsara io vary io ary nandrahoana nisy ninana tsy mbola nisy problème hatramin'izao tsisy maty zay ka maninona tompoko le vary raha mba zaraina amin'izay vahoaka zay majinika reto tena marary zay ary tena marary zay kapoaka ny vary aty aminay tompoko 5000 ny ambany indrindra ko manina le vary no arina ataonao anaty lavaka rehefa mahafaka amin'ny fahasairanay tompoko aloha mba alainay re tompoko mba miangavy re tompoko mba meo anay reo e fa aza vela atao ohatry zao re amfiry alina reo olona reo mpitondra posiny akabiazan'ireo olona reo e. Manaraka izany tranga vao tsy ela ihany koa ny fitakian'ireo mpianatra eny amin'ny ambaratonga ambony toy ny teny amin'ny polyteknika Vontovorona sy ny teny amin'ny université-n'Antananarivo tamin'ny herinandro iny. Nirefitra ny bomba mandatsa-dranomasy teny Vontovorona nandritra ny fifandonana teo amin'ny mpianatra sy ny mpitandro ny filaminana izay tonga teny noho ny fitakian'ireo mpianatra vadis-pianarana. Araky ny voalazan'ny solotenan'ny mpianatra teny dia efa tsy mifanaraka amin'ny vidim-piainana ankehitriny intsony mihitsy ny vadis-pianarana omena azy ireo ka mitaky ny ampiakarana izany avy roeny reto mpianatra eny Vontovorona reto. Mitaky ny fanatsarana ny fotodrafitrasa toy ny WC sy douche ihany koa ary ny installation électrique izay efa antitra dia antitra reto mpianatra reto sy ny ampandehanana ny wifi eny an-toerana mba ahafahan'izy ireo manao fikarohana ara-dalàna ankoatra ny fanatsarana ny kalitaon'ny fampianarana. Arao ary ity fanehoan-kevitra nataona mpianatra iray eny Vontovorona ity.
Volana maromaro zahay nanomboka nianatra teto anivon'ny anjerimanontolo polyteknika Votovorona. Raha ny tena marina raha ny lalàna izay nolazain'ny fitondram-panjakana tany am-piandohana dia ny volana raisina no raisana ny vatsim-pianarana. Ny maraina tato ny fitokonana no namoaka ny calendrier 3 mois plus équipement ny tompona andraikitra mahakasika an'izany izay tsy ekena ivelively satria 5 mois izahay nianatra 5 mois plus équipement no ilainay ary indrindra ny andraisan'ireo zandry première année ny vatsim-pianarana izay mbola ela amin'ny fisasahan'ny volana jona. Takina eto ny anatsarana ihany koa ny fotodrafitrasa anatin'ny campus izany hoe ny WC sy ny douche ny installation électrique indrindra izay fantatsika rehetrarehetra mpianatra ny fahaterany tanatin'ny 10 taona mbola tsy nisy ny fanatsarana ary raha tsy ahivana tao amin'ny taona lasa dia mainy bloc 15 ambony izany rehetra izany nefa ny antony dia noho ny fahaterana diso tafahoatra nyreo installation électrique ao anatin'ny campus. Eo ihany koa ny jiro sy rano izay tapaka lava na mianatra ny mpianatra na tsy mpianatra. Nandritra n'io fifandonana teo amin'ny mpianatra sy ny mpitandro ny filaminana io dia nisy ny mpianatra iray izay naratra teny an-toerana ary no mariny solotenan'ny mpianatra eny Vontovorona fa tsy afaka ny hojerena fotsiny amin'izao izany raha latsaka izany fa tsy maintsy hotohizana ny fitakiana. Dia nisy ihany koa ny namanay izay naratra ka noho izany tsy rariny ny zavatra nitranga tetỳ amin'ny anivon'ny sekoly ambony polyteknika ary antony mbola nohizanay ny tolona tsy avelana veromaina ny raha latsaka tan'io namanay io. Raha izay ny zavatra nitranga teny amin'ny polyteknika Vontovorona dia tsy mifanalavitra amin'izay loatra ihany koa ny zavatra nitranga teny amin'ny oniversitena Antananarivo. Naharitra fotoana maro ihany koa ny fifandonana nisy teo amin'ny mpianatra teny Ankatso sy ny mpitandro ny filaminana izay niafara tamin'ny fifamaliana torabato sy bomba mandatsa-dranomaso teo amin'ny andaniny sy ny ankilany. Araka ny vaovao tamin'ny Hainao Amanjery dia voalaza fa efa nisy dingana maromaro nataon'ireo mpianatra teny, efa nanome 2.70 ora ho an'ireo izay tompona andraikitra ny vatsim-pianarana hamalina ny antso nataon'izy ireo ireto mpianatra ireto kanefa tsy nisy namaly ny antso, tsy nisy ny aino ireto mpianatra ireto ka niafara tamin'izao fifandonana naterisetra izao izay nahavoa mpitandro ny filaminana iray. Tsy manaiky ny vatsim-pianarana 3 volana miampy équipement reto mpianatra reto fa mitaky ny vatsim-pianarana 5 volana miaraka amin'ny équipement sy ny mba hifanarahana izany amin'ny vidim-piainana. Manaraka izany dia tsy mandeha araka ny tokony ho izy ny foto-drafitrasa eny Ankatso, tsy zarizary ny rano fisotro madio sy ny jiro ampiasaina eny. Arao ary ny fanazavan'ity solotena iray ity. Izahay mpianatra ety amin'ny anjerimanontolo dia tsy manaiky ny vatsim-pianarana 3 mois plus équipement satria efa 5 volana angarangidiny izay zao mianatra ny dikan'izany dia vatsim-pianarana 5 volana plus équipement no andrasanay ary izay nitakinay amin'izao fotoana izao. Tsy ekenay koa ny rano tsy misy ety amin'ny anjerimanontolo satria ny any amin'ny laboratoire sy ny fitoerana fidiovana rehetrarehetra dia efa tsy misy rano daholo amin'izao fotoana izao. Ary ny fitakiana ihany koa dia ny hoe hiverena ny wifi satria efa amam-bolana maro zany zao zay tsy nisy wifi tetỳ ahafahanay manao ny recherche sy ny fianarana zay ataonay ary ny fiakaran'ny vatsim-pianarana satria dia ny vidim-piainana rahantsika malala amin'izao fotoana izao efa miakatra ka dia mila paralelina amin'izay zany ny vatsim-pianaranay mila miakatra izay tsy mitaka hoe 100% fa mila miakatra fotsiny zany ny vatsim-pianaranay dia manantenanareo fanjakana republika ny ministera sy ny sira zany mba mahan'izay farazy aingana izay ny fitakianay mpianatra. Mbola betsaka ny zavatra toy izany eto Madagasikara fa raha arak'izay olana vitsivitsy naseho teto izay dia hita fa ataon'ny fitondram-panjakana mba ny zavatra tanteraka ny fiainana ara-tsosialy eto Madagasikara ary taratra be amin'ny zava-misy eto amin'ny firenena hatramin'izay fa tsy misy politika mazava amin'ny famahana olana ara-tsosialy ny mpitondra eto Madagasikara any ka rehefa sendra olana iray dia vahaolana petatoko toy ny fandefasana mpitandro ny filaminana no apetraka. Manamafy izany ity fanehoan-kevitra nataon'ny Brice Randrianasolo ity. Ny zavatra misy eto amin'ny firenena dia raisina pitsopitsony madinidinika be deabe aingana le izy fa tsy tonga dia mieritreritra zavatra ngeza be anankiray. Amiko manao resaka pansement dia ataoko hoe mitsabotsabo ohatran'ny pansement maratra tsika dia tsabotsaboana pansement ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao fa raha jerena tokony hijery izy an'ilay tena foto-drafitrasa maharitra izay ao anatin'izay saofoka sy voibe reny le tena ataontsika hoe maharitra. Raha mandinika isika ny eto Madagasikara tokoa dia tsy misy vahaolana maharitra rehefa sendra olana iray. Ohatra mazava be ireny fandefasana mpitandro ny filaminana ireny rehefa misy hetsika kely ataon'ny vahoaka indrindra fa ny madinika
dia ny mpitandro ny filaminana foana no miditra an-tsehatra, ny herisetra foana no ampanjakaina alohan'ny famahana ny tena olana, kanefa ny mpitandro ny filaminana arak'izany anaran'izany dia tokony hitandro ny filaminana sy hiaro ny vahoaka fa tsy hamono ny vahoaka. Tsy eto Madagasikara rery no misy fihetsiketsehana hoy ny fanehoan-kevitra fa ny olona any ivelany ihany koa dia mba manao an'izany. Io ny fihetsiketsehana io tsy itsika Madagasikara eto foana no misy fihetsiketsehana hatramin'izay. Ao a Paris misy fihetsiketsehana ry zareo mandeha any. Rehefa misy fihetsiketsehana a Paris le miaramila miankadre an'le mpanao fihetsiketsehana amin'izay tsy misy olona miditra na manimba zavatra. Manamafy izany ihany koa ty lahateny manaraka ity manoloana ny fampiasan'ny mpitandro ny filaminana herisetra amin'ny vahoaka. Fa isika olom-pirenena no manakarama ny force de l'ordre ka tokony hoe miaro zontsika ny force de l'ordre ary miaro atsika afahantsika maneho hevitra am-pilaminana fa tsy hoe tikotra tsy hoe manadarika ny olom-pirenena. Azao izahay avelo izahay iteny aneho hevitra ary tokony mifampiresaka ny tompon'andraikitra rehetra mba hampilamina ny firenena. Ity ary ny afatra avy amin'ny Ketakandriana Rafitoson amin'ny maha olom-pirenena azy, afatra izay ampitaina amintsika vahoaka malagasy rehetra manoloana ny zavatra iainantsika vahoaka malagasy ankehitriny. Tsy hoe akory hoe voatery manohana mpanao politika rahanina na atoky rahanina koa vao mitaky ny famarinana izany. Fa olom-pirenena rehetrarehetra io mahalala ny ratsy sy ny tsara. Na nianatra ianao na tsy nianatra mahafantatra an'izany e. Dia izay ilay izy hoe safidio fotsiny hoe izany kamo misy antsika tsirairay avy hiaro any sy hitaky an'ilay famarinana sy ny rariny sy ny fahitsiana ve tsika. Sa manaika an'izay zavatra petatoko manitsakitsaka ny zoantsika sy ny lalàna misy eto amintsika. Le firenena mihitsy ke mipotipotehany e, anaika an'izany tsika. Amaranana ny vidéo dia misy an'ity fanehoan-kevitra iray ity ihany koa manazava ny vokatry ny fampiasana ny herim-pamoretana amin'ny firenena iray izay hita fa mitranga ankehitriny, mibaribary, tsisy ankafinafina eto amin'ny firenentsika Madagasikara nosy malalantsika. Enondray ary izany fanehoan-kevitra izany. Rehefa ny fahefana mampiasa hery no mihoatra ny herin'ny lalàna, izany hoe la force du droit est dépassée par le droit à la force, c'est là que cophonie. Azay foana ilay izy kanefany zareo koa aleo koa no milaza mahay ihany zareo tena mahay tena mahay zary tsy misalasala mihitsy izy tsy misalasala mihitsy izy mampiasa ny fitaovana rehetrarehetra ka rehefa tsy azony amin'ny ato dia asiny amin'ny atsy dia avoakany amin'izay ny herim-pamoretana nefa tadiditsika fa herim-pamoretana io misy fetrany ihany hoe misy fetrany ihany ny fampiasana an'izy io satria na le olona sena mampiasany eo rovizana ary mety tsy hitodika any aminao intsony ny tantara moa manam-porofo an'izany e. Izay indray ary ny vidéo antsika androany, aza tiany manao j'aime ny vidéo sy misabone amin'ny chaîne. Mankasitraka antsika rehetra ihany koa nanaraka ny vidéo hatramin'ny farany dia amin'ny manaraka indray.